mandritry izay fotoana fohy nandraisako ny fitantanan'ny ministera izay dia tsy nitsatra nandray sy ny ain'ny solotena isan-karazany avy amin'ny mpiasa sy ny mpanabe zahay. Ny fampidinika ary nanome fahafahana ny rehetra ny eo hevitra malalaka satria tsapa tokoa fa maro ireo marary ny mpanabe. Nandritra ny taona maro tsy nafahan'izy ireo ny teny. Tsy tokony fangaro kosa nefa ny fahefana maneho hevitra sy ny fioaram-pefy isan-karazan'ny tranga izay tsy mendrika ny asana mampanabe atsika. Fa indrindra tsy azo ekena ny fampiasana ny syndika ho fitaovana hitadiavana seza sy tombotsoa manokana. Aoka mba ho tombotsoa ny maro anisa sy ny mpanabe rehetra ny fotony no tena ho tsinjovina. Latsaka anaty fahasahiranana ny vahoaka malagasy ara-misan'izany ny mpanabe. Rariny ny ankamaroan'ny fangatana no resahanareo tamiko ka manomboka eto dia iroso amin'ny famahana ny olana ny ministera arak'izay tratra sy zakan'ny teti-bola-panjakana ampelantanana. Misy sasatsasany amin'ireo fitakiana nataonareo no hovahana eto anivon'ny ministera, misy ny tsy maintsy entiny eny anivon'ny governemanta ary misy kosa ny tsy maintsy hampandalovina eny amin'ny rafitra mpanao lalàna na ny Assemblée nationale. Ka ilana fotoana ny fanatanterahana izany. Makasika ny eto amin'ny ministera ny fanabeazana manokana hijoro sy roso avy hatrany amin'ny famahana olana izahay. Ka noho izany dia hodiovina ny sy avaozina aloha ny rafi-pitantana eny eto anivon'ny ministera. Momba ireo fitakiana indray dia ny recrutement ohatra eo am-pijerevana ny poste budgétaire libre isika izao ary tonga dia roso amin'ny fandraisan'ireo mpampianatra na mpandraraha-mbola tsy recruté hatrany mandra-pivoaka ny poste budgétaire 2026. Arak'izany dia averina ny ampahaibe maso mba hialana amin'ny mety io kolikoly sy ny tsy fitokisana. Ny daty nidirana teo amin'ny sehatry ny fanabeazana, attestation de suppléance sy prise de service no hitondrana azy. Ny taona, daty ary ny volana. Entanina arak'izany sika tokony andraikitra rehetra eny fotony handravina izay isam-paritra irosoantsika haingana kokoa. Omena eo amin'ny 2 herinandro eo sika farafahakeliny anatanterahana izany ary iroso amin'ny ampahaibe maso miaraka amin'ny solotena ny ministera sy ireo tompona andraikitra fanjakana ny fotony. Ka hatao guichet unika izany mba hampalaky azy fa tsapanay ny marary anareo. Momba ny rapprochement de ménage. Efa vita daholo ny traitement de dossier rehetra ho an'ity taona 2025 ity ary efa notifie daholo ireo izay nangataka. Misy ihany koa nefa ireo izay mangataka fa dossier incomplet sy ireo izay misehatra eny anivon'ny sehatra tsy miankina ny vadiny izay antonona dia eo ampandaminana azy ny teknisianina amin'izao ary vary tsy ho ela koa izany. Momba ny intégration, efa nandeha izy ary efa notifie ireo izay intégré fa atao izay nafanganana azy mba hampilamina antsika fa eo ampandaniana izany ny teknisianina eo anivon'ny ministera isan'ambaratonga. Ny andamin'ny tendray efa nivoriana sy nolaniana teny amin'ny conseil du gouvernement ny mahakasika azy araka ny fanaraka amin'ny zakan'ny teti-bola no eritreretina satria isika zao ao anatin'ny vanim-potoan'ny fitsitsihana. Efa ninivon'ny Assemblée nationale izy io ka andrasantsika mpitoniana ny valin'izany. Efa niezaka nanao izay tratra ny fitondram-panjakana namalia ireo olana nianjady amintsika ireo na dia vanim-potoana ny tetezamita azy izao. Ka miangavy antsika mba ho tony, mba tombotsoim-bonana no eritreretina. Manentana antsika arak'izany ary aho eto am-pamaranana mba hiverina mpianatra any an-tsekoly. Isika ratsa-mangaika ny ministera rehetra koa dia entanina arak'izany hanohy ny asa andavanandro. Ambarako eto manomboka an'io ary fa miverina ny fampianarana.